Vaovao mampalahelo nodimandry Alexis Dede Razafindratsira ben'ny tanànany Ambohimangarova teo aloha. Ka napitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovao hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro. Tsy ampindrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba itsika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny vaovao mampalahelo ny tena hiompanatsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Mondial du fromage Tour France médaille efatra no azon'i Madagasikara ka volamena ny roa amin'izy ireo. Médaille misa efatra no azon'i Madagasikara tamin'ny Mondial du fromage tany Tour France ny 14 hatramin'ny 16 septambra lasa teo. Ny comptoir de hauteur orinasa mpamokatra fromage ao Antsirabe no nisolitena any Madagasikara tamin'ity fifaninanana ity. Nisongadina arak'ity ny fifaninana avy ao Madagasikara nanoloana ireo fifaninana mihoatra ny 900,000 avy amin'ny firenena maro maneran-tany. Nahazo medaly volamena tamin'izany ny fromage Tom Anamalao izay voarakotra ravina anamalao sy fromage masoandro notazonina sy nafangaro nandritra ny 12 volana tao anatiny soga izay lamba nentim-paharazana. Medaly volafotsy kosa no ho an'ny fromage tanimena alimo ho an'ny sedara izay misy sakay goria. Tsara ho an'ny fromage ny Madagasikara araka izany izao vokatra azony tany Tour France izao. Raha ambohy malaza indray niainga tamin'iny andron'io omaly iny ireo ankizy efatra tamin'ireo 7 tafavoaka velona izay nataony avy amin'ny fanoherana evaza tamin'iny andron'io omaly iny. Niainga tamin'iny omaly hariva iny miaraka amin'ny Sitena Rerasolongaiko ireo ankizy misa efatra tamin'ny 7 tafavoaka velona tamin'ireo niharamboina tamin'ilay raharaha fanampozinana teny ambohy malaza atao evaza any Morisamo ireo ankizy misa efatra ireo. Mangataka vavaka sy fanohanana avy aminareo rehetra izahay ho an'ireo tanora tsy manantsiny ireo. Ainy malagasy no sady fanantenan'ny firenena ho ity sombam-bahoaka izay avy amin'ny toko-panohitra ity hatrany. Midika izany fa tsy miravoravo tanana ireo mpanohitra ary mandray an-tanana nizaniza misy olana eo anatrehany izay tokony azo ifanampiana izay. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Io no tena teny filamatra izy ireo tao anatin'izao fanampiana malagasy izay tsy manana fahafahana hanao evaza any Nosy Morisa noho izay fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza izay. Tsara ho marina hatrany fa maro dia maro ireo izay maty vokatry ny fanampozinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza izay. Na dia efa nisy aza ireo izay nolazaina hoe efa tsara ny toe-pahasalamany rehefa aveo niverina maharary ka lasa maty indray izy ireo taorian'izay. Ka mba hisorohana an'izay dia izay no nahatonga anireto avy eo anivon'ny toko fanoherana ireto nanao evaza anireo izay tokony ho alefa ho tsaboina any Nosy Morisa izay. Loza famovizana teny talata volonondry namoy ny ainy ny zaza iray niaraka tamin'ireo olona roa izay nitondra moto ka miantapaka hisatra moa no nahatonga ny loza io tamin'iny omaly antoandro iny. Tsara ho marina trany ary tsara ny mampatsiahy ho an'ireo mpamily ataovy tsara ny vizity teknika mialoha ny iangana fa noho ny tandrevaka kely ataonareo no matetika mitera-doza tahaka an'izao. Lasa ilay olona tsy manantsiny sy izay tsy neritreritra ho tratrany loza famovizana tahaka an'izao nefa dia maty noho ny hetraketrakin'izay tandrevaka ataonareo mpamily izay. Tsy vita nefa misetrasetra mandeha mafy ianareo fa mbola tsy manao an'izay vizity teknika izay mialoha ny iangana. Any Antsirabe indray mihamafy ny fahatapahan-jiro izay mifanesy. Efa andro maromaro izao no nanomboka miverina miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro mifanesy ireo mponina ao Antsirabe. Tafiakatra ora 3 mahiry ny fahatapahan-jiro ary indroa tapaka ao anatin'ny ray andro. Manoloana izany mitaraina ireo mponina any an-toeranany noho ny fahapotehan'ireo seha-pivelomana vokatry ny fahatapahan-jiro ity. Ny vidin-jiro nefa tsy maintsy aloha foana ary ilaharana mihitsy aza ny fandoavana izany eny amin'ny biraon'ny orinasa Jirama any an-toeranany. Ny vidin-jiro miakatra nefa ny jiro tapatapaka lava izao. Vaovao mampalahelo indray nodimandry ny mpanoratra Andriamihadza Jean Dolis fantatra amin'ny anarana hoe Dolja izay sady filoha levitry ny Avatsa IPM Ampirinasa misaona araka izany ny tontolon'ny asa soratra malagasy
amin'izao fotoana izao a noho ny fahalasana n'ity mpanoratra malagasy ity ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakavian'ny Manamanjo amin'izao fahalasana ity mpanoratra malagasy ity a ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony izy no lasa nkorazana fa ireo asa sorany dia mipetraka ho tantara ary mitoetra ho an'ireo taranaka faramandimby ao anatin'izay a fandalinana ny malagasy sy ny asa soratra izay ao anatin'izay a vaovao-mpalahelo izay hatrany a dia fantatra ihany koa fa nodimandry ihany koa ny bentanàn'ny Ambohimangarova teo aloha tompokolahy Alexis Dede Razafindratsira efa nitanany toerana amin'ny mahafiloha amboninahitra ny fikambanana ancien et ami du Japon ary efa notolorany gouvernemanta japonais maroboninahitra ordre du soleil levant rayon d'or en sautoir izy tamin'ny taona 2024 ny tenany izay isan'ireo nanamafy ny fifandraisana teo amin'ny Madagasikara sy Japon nandrisany fitantanany izany anjara toerana izany ka lasa araka izany ity olomangany Madagasikara ity ary izay isany nampiroborobo ny fifandraisana teo amin'ny Madagasikara sy Japon izay ka noho izany dia mirary finoana feno ho an'ny fianakavian'ny Manamanjo amin'izao fahalasana ity olomangany Madagasikara ity no sady bentanan'ny Ambohimangarova teo aloha ity ary aingany ho tsara levenina ny maty aza misosoka alelontsony ho an'ireo fianakavian'ny Manamanjo an'ity tompokolahy ity ny tsara vitanao dia mitoetra ho tantara ary tsy maty ao am-pony rehetra moa izay tsara vitanao izay ary mipetraka ho tantara foana moa izany rehetra izany izay ilay hoe nisoa atao levenam-bola ary ny tsara nataonao dia tadidin'olona foana iny na iza misy anao ary na dia efa tsy ho namana intsony azy ianao ao anatin'izay fotoana izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaorantsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa